M4 makany amin'ny Québec, M4 makany amin'ny Québec. Raha salama mila évacuation. Raha salama mila évacuation. Efa manao première soin zay. M4 makany amin'ny Québec. Zao hitantareo tsara zao hoantsika rehetra zao mahazo migasy zao manao antso aminareo vonjeo ny tanitsika fa mijaly ny hery matanjaka zao manjaka eto Rehefa izay dia nandroso hatrany ireo gendarme sy vipaka tonga hatrany amin'ny larotondy nandefa hatrany ny lacrymogène eny hatrany antranon'olona mihitsy izy ireo no nitoraka. Vokany dia nisy lehilahy izay efa nahazo taona no sepitra ary zazakely iray ihany koa sepitra ny lacrymogène. Mety anisan'ny fiofanana ataon'ireto mpitandro ny filaminana reto avokoa moa izany rehetra izany. Nandroso ihany ireo mpitandro ny filaminana tonga hatrany Besarety Ambodimanga dia tsy hita ny toy intsony fa niparitaka indray ny mpitolona teo.
Skapela mas tadi direle-rana. Kamu sobrou? Apakah? Apakah? Manima sana kesukalan. Asesi? Kurang gimana beliau? Kalau saya kemana? Ina ni tirana yang sad. Bulan tera ka fena rate manawa sad. Marna ulam tera ka fete wa shona na banana yi. Ankoatr'izay ihany koa tamin'ny faritra Andravoahangy nisy ny bomba mandatsa-dranomasina ny lacrymogène izay natifitra ireto mpitandro ny filaminana teo amin'ny tamin'iray ora sasan'ny tolakandro teo tamin'ireo mpianatra sy ireo mpanao tolona tamin'ity androany ity ihany. Narahan'izy ireo hatrany anelakelan-trano mihitsy moa ireto olona izay naparitany. Tao anatin'izay koa anefany teny amin'iny faritra Akorondrano iny efa nisy naravana tamin'ny lacrymogène ary nahitana bala réel mihitsy teny amin'ny faritra Akorondrano, izany hoe nisy tamin'ireo tifitra nataon'ireto mpitandro ny filaminana reto dia bala réel, soa aloha fa tsy nisy vo tamin'izany. Fa teo amin'ny 3 ora sy fehefany teo ihany koa vao maika ny amafy ny toe-draharaha teny amin'ny faritra Anosy, Antanimbarinandriana ary Mahamasina iny. Raikitra ny fifandomana teo amin'ireo mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana. Ka anisan'ny nanenjika an'ireto mpianatra eny hatrany anaty hopitaly mihitsiny ireto mpitandro ny filaminana, tsy nahatsiaro intsony hoe hopitaly ve sa ny ninana atao mihitsy. Namaly tamin'ny torabato moa ireto mpianatra. Nitohy ary ny mafy ny fifanenjanana teo amin'ny rotonta. Avy eo dia vitan'ireto mpitandro ny filaminana ny nandefa bomba lacrymogène tao anatin'ny hopitaly. Miakatra ny atezeran'ny dokotera sy ny mpiandry marary. Avy hatrany dia nandroaka an'ireo mpitandro ny filaminana izy ireo ka nivazavaza sy naneho ny atezerany. Tsy nirarahan'izany anefa ity farany fa vao maika arakaraka ny nanosehana azy ireo no namerenany indray na napoaka ny bomba mandatsa-dranomaso na ny lacrymogène tao anatin'ny faritry ny hopitaly. Ny mahagaga fa na ny adiny Ukraine sy Rosianina aza mbola misy ihany ny fiarovana ny zon'ny olombelona sy ny fitsinjovana ny maha-olona ka tsy mbola naheno vaovao isika hoe nisy drone na balafomanga ny latsaka tao anatin'ny hopitaly. Fa ireto mpitandro ny filaminana reto kosa dia masahy mandefa lacrymogène ao amin'ny faritry ny maternité izay fantatra fa feno zazakely. Roa ny voasambotra tao anatin'izany ary iray kosa nitorana teo alohan'ny hopitaly.
Sekian ini
namanya bakal jadi lah itu. Atau maka Farany hetsika teny Akazomanga kosany dia nangina ny tena toerana tsy nahitana olona nivorivory fa mpitandro ny filaminana no eto tena toerana nanao ny sakana tsy ahafahana niditra makany amin'ny Analakely iny. Any ankoatran'izay kosa dia milamina ny fifamoivoizana teny an-toerana. Fa teny Ankadifotsy nanomboka atoandro teo amin'ny 12 ora no nisy ny hetsika nataon'ireo vahoaka ary ny farana tamin'ny 900 ariva izany. Azo lazaina fa ity hetsika teny Ankadifotsy ity ny hetsika naharitra androany ny fandravana azy izay nataon'ireo mpitandro ny filaminana. Saika tanora avokoa moa ireo nanao ny hetsika teny an-toerana. Nampiasa ny strategia izy ireo mba hanoherana ireo mpitandro ny filaminana izay nikasa handrava ny hetsika. Tao ny sakana natao tamin'ny lalana, ny fampiasana flèche, ny tora-bato, anisany nanasarotra ireo mpitandro ny filaminana ny fisian'ireo strategia ireo. Saingy na dia nisy aza nefa izany dia hita tamin'ireo mpanao hetsika ny tahotra ka vao mandefa ny bomba mandatsa-dranomaso ireo mpitandro ny filaminana dia mitsoaka izy ireo ka anisany naharava ny hetsika androany ny fandefasana ny bomba mandatsa-dranomaso maromaro izay nataon'ireto mpitandro ny filaminana ireto. Rava ny hetsika teny Ankadifotsy tamin'ity androany ity ary tsy nisy mpitarika ihany koa no hita ho nampana ny sarotra ny tolona.
Nisy ny voasambotra tamin'ireo mpanao hetsika fa rehefa avy nifaizan'ireo gendarme tao anaty fiara ilay voasambotra dia nalefan'izy ireo nandeha indray. Fa tokony ho tamin'ny efatrora sasandray dia nisy olona marobe mitangorona nanoloana ny hôpitaly HIRA. Nisy mpitandro filaminana nijoro nanoloana azy ireo manoloana ny tranon'ny antenimiran-doholona. Minitra vitsy taorian'izay dia nisy sasany tamin'ny zareo nandeha nitody any amin'ny tunnel Analakely nefa tsy nisakana mpitandro filaminana. Fa rehefa tonga teo amin'ny arrêt bus eo amin'ny rond-point Anosy kosa nefa dia nitofirin'ireto mpitandro ny filaminana tamin'ny bomba mandatsaka ranomasindray na ny lacrymogène izy ireo ka niemotra. Nanohitifitra lacrymogène ny mpitandro ny filaminana hanaparitahana azy ireo. Niparitaka ny mpitolona ka ny sasany nandeha nanoloana ny firaisana fahaefatra, ny sasany nanoloana ny lapan'ny fitsarana ary ny sasany nanoloana ny hôpitaly HIRA. Tamin'ny 5:20 minitra kosa nahemotra ny mpitandro ny filaminana nakany amin'ny lalam-be Anosy be ny mpitolona tangorona nanoloana ny hôpitaly HIRA. Nametraka dispositif teo amin'ny lalam-be ny mpitandro ny filaminana tsy hiroson'ny mpitolona. Fa rehefa tonga ny tamin'ny 9:00 dia niverina nanoloana ny tranon'ny antenimiran-doholona ny mpitandro ny filaminana. Tsy nanaraka intsony ny mpitolona, niverina tamin'loany ny fifamoivoizana avy eo. Ny zavatra hita tamin'ny tolona teto Antananarivo tamin'ity androan'ity manerana ny faritany dia manan-karena bomba mandatsaka ranomasina lacrymogène ny tafika malagasy ary havanana amin'ny fampiasana izany ho famonoana ny mpiray tanin-drasana. Nafanafana ny toejara tamin'ny faritra Fianarantsoa mahakasika ny tolona tamin'ity androan'ity resahana. Ry zareo mpianatra avy ao amin'ny Université Andrianjato ao amin'ny ENS no nitarika ny tolona tany amin'ny faritra Fianarantsoa iny. Raha hatramin'izay toa hita ho nilamina ny tolona, tamin'ity androan'ity kosa dia somary hafa kely indray ny endriny. Nikasa ny hazo ny kapika mahamanina ireto mpianatra izay marihana fa tao anatin'ny filaminana trano no nikasana hanaovana izany. Nakany amin'ny draine ny tanjon'izy ireo ho any amin'ny kapika mahamanina io. Sarotra ny fandehanana satria voasakan'ireto mpitandro ny filaminana ireto mpianatra, saingy tsy nanaiky izy ireo ka tonga sy tafiditra soamantsara tao amin'ny draine ihany. Nanao ny fangatahana sy ny fitakiana izy ireo ny amin'ny irekrutena ny mpianatra izay mivoaka ao amin'ny ENS. Ary ihany koa tsy neken'izy ireo ny fanoloana ny ENS ho lasa fakulté tsotra. Avy eo dia niazo ny RN7 indray ireto mpianatra narandro vahoaka izay nanohana ny tolona dia ireo le délestage, le rano ary ireo mangataka ihany koa ny fialan'ny Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana. Nijanona tao amin'ny stationnement ireto mpianatra ary nikasa indray niazo ny lapan'ny tanànan'ny Fianarantsoa, saingy tsy navelan'ireo mpitandro ny filaminana intsony na dia niezaka ny nandresy lahatra aza izy ireo. Raikitra noho izany ny fifandomana satria nitifitra avy hatrany tamin'ny bomba mandatsaka-dranomaso hanaparitahana ny mpianatra ireto mpitandro ny filaminana na ihany koa tamin'ny lacrymogène. Niparitaka ny mpianatra saingy mbola noenjehan'izy ireo hatrany anaty tanàna mihitsy ny fanenjehana nataon'ireto mpitandro ny filaminana ary dia namaly tamin'ny tora-bato ihany koa ireo mpianatra. Nisy noho izany ny mpianatra izay misambory ireto mpitandro ny filaminana ireto. Ary tsy nanaiky anefa ireo mpianatra hafa avy eo fa nitambatra indray ka nitaky ny famoahana ny naman'izy ireo tsy misy atakandro. Mbola nanamafy ihany koa ireo mpianatra fa tsy hijanona mihitsy ny tolona ary vao maika mafy satria tamin'ny-pilaminana no nanaovana izany saingy nakasarotin'ireto mpitandro ny filaminana tamin'ny fitifirana azy ireo ny bomba mandatsaka-dranomaso sy ny fisamborana ny namana. Mbola no amafisin'izy ireo hatrany moa fa ny fitakiany dia tsy miova fa ny amin'ny fialan'ny Andry Rajoelina. Mitohy ny tolona hoy ireto mpianatra ary tsy hijanona intsony fa vao maika mafy indray. Hatramin'ny 4 ariva dia tsy nijanona mihitsy ny bomba lacrymogène na ny bomba mandatsaka-dranomaso izay natao tamin'ireo mpianatra. Ny ENS sy ny fampianarana eto Madagasikara ka anay dia mangataka eto rehefa tsy voavahanao androany hariva io andre matao Andry Rajoelina tsy maintsy midina andala be izahay rapitso ary tsy maintsy hanalanao teo amin'ny fitondrana.
Tany amin'iny faritra Mahajanga iny kosa tamin'ity androany ity dia tena nafana tokoa ny tolona. Avy hatrany reto mpitandro filaminana tamin'ny 7:10 minitra dia efa nigadona teo amin'ny vavahadin'ny oniversite ny mpianatra Mahajanga ka hisakana ny tolona izay ho ataon'ireto mpianatra, izany hoe nikasany hanakana avy hatrany eo am-bavahady. Rehefa nijerena nefa dia oniversite tsisy mpianatra fa mangina no hita tao, ka na ny mpanao gazety ary rehefa niditra dia tsy nahita na iza na iza fa solitena ny ambina ihany no tao. Avy eo dia nihita any amin'ny lalan'ny Sotemahindro ireto mpianatra no nandeha nanao tolona ary nikasa ny azon'ny Hôtel de Ville no tanjon'izy ireo. Saingy nisy ny sakana teny an-dalana, nisy ihany koa nefa ny barrage izay napetraka ireto mpianatra. 1 kilometatra tsy hatongavana ny Mahajanga, izany hoe tany amin'ny renivohitra, dia nisy ny barrage izay napetraka ny mpianatra, saingy niravahan'ny mpitandro ny filaminana izany. Ary nanomboka teo dia raikitra ny tifitra lacrymogène na ny bomba mandatsa-dranomaso izay nataon'ireto mpitandro ny filaminana. Raikitra ny fifandomana satria namaly ihany koa ireo mpianatra. Raikitra ihany koa noho izany ny fifanenjehana. Ary ny nahagaga dia hatrany anelakelan-trano mihitsy no nanenjehana an'ireto mpianatra ireto, tahaka ny tranga tany Fianarantsoa tamin'ity androany ity. Fanontaniana mipetraka hoe baiko iray ve izany no azon'izy ireo satria raha hatramin'izay nahitantsika ny any amin'ny faritany dia saika nisava lalana andreo mpanao tolona sy mpanao fitokonana avokoa ary mpanao fitakiana ny mpitandro ny filaminana. Tamin'ity androany ity kosa nefa dia nitovy ny sary satria raha nanenjika ny mpianatra hatrany anelakelan-drano hatrany anaty tanàna rehetra tany ny mpitandro ny filaminana tany amin'ny faritra Fianarantsoa dia tao torak'izay ihany koa no nataon'ireto mpitandro filaminana tany amin'ny faritra Mahajanga iny. Ary ihany koa sady nandefa ny bomba mandatsa-dranomaso na ny lacrymogène, izany hoe efa manomboka miditra amin'ny fiofanana amin'ny ady ihany koa zareo mpitandro ny filaminana any amin'ny faritany tahaka ny nataony teto an-drenivohitra ihany. Tao anatin'izany fifandonan'ny mpianatra teo amin'ny mpitandro ny filaminana izay ihany koa moa dia nisy ny voatsatoka antsy satria tsy vitany mitondra bomba mandatsa-dranomaso ihany ireto mpitandro ny filaminana fa sady mitondra antsy ihany koa eny am-balahany ka nitsatoka ny tanan'ilay mpianatra. Bobara moa izany tanana izany fa saingy nitsoaka ilay mpianatra ka tsy azo sary. Teo ihany koa no nisy nitsambikina ilay mpianatra ka voatifitra teny amin'ny tendany. Mbola tsy fantatra ny hafaran'ny farany fa avy hatrany dia noentina namonjy ny toeram-pitsaboana. Hatramin'ny ora nampitain'ny mpanao gazetinay ny fampahalalam-baovao avy any amin'ny faritra Mahajanga iny, izany hoe hatramin'ny 5:00 sasany teo dia mbola tsy milamina ny toe-draharaha any an-toerana fa ho hitantsika eo ihany ny tohiny.
Fikorontanana maneran-tany, mila mitandrina isika, hoy ny filoha Rosianina Vladimir Poutine nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony tamin'ny fanatrihan'ny Club Discussion Valdey izay fanao isan-taona no tanterahana tao Sochi. Manoloana ny toe-java-misy maneran-tany amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy miomana amin'izay mety hitranga isika, hoy ny filoha Poutine. Mandalo vanim-potoana sarotra izao tontolo izao izy, noho izany dia tsy maintsy miomana isika amin'izay zavatra mety hiseho. Ho fanampin'izay dia nilaza ny filoha fa mirodana ankehitriny rafitra maneran-tany teo aloha napetraky ny tandrefana ary mandalo tetezamita makany amin'ny fametrahana ny lamina maneran-tany vaovao. Mba hamaro toerana izany anefa, hoy ny filoha Rosianina, na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy mandalo fikorontanana goavana izao tontolo izao. Novelabelariny ihany koa ny rafitra maneran-tany vaovao izay mifototra amin'ny fisokafana tontolo maro lafy tsy misy firenena iray afaka manjakazaka intsony. Izany rehetra izany hoy izy dia manam-pirofo fa mihena ny herin'ny tandrefana ary tsy mahomby amin'ny fitantanana ny krizy maneran-tany intsony izy ireo. Vokany, na tiana na tsy tiana dia tsy mahazaka ny fitsokon'ny rivo-baovao maneran-tany izy ireo fa voatery mamboly fanakorotanana etsy sy eroa. Manoloana izany dia tsy maintsy mitandrina isika fa manomboka ny fipoahan'ny fisavoritana maneran-tany. Raha manimaritra ny fikatsahana fitoniana maneran-tany, ny filoha Poutine dia nilaza mazava izy fa toe-javatra tsy azo tanterahana intsony izany fa iniana resahana fotsiny ihany. Tsaroako izy fa ireo firenena tandrefana fatrapivoian'izany no loha laharana amin'ny fametrahana krizy maneran-tany, noho izany dia mila mitandrina ny rehetra. Nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana izay notanterahany voameran'ny Parlementa Eoropeanina tao Copenhague, Danemark, izay natao iresahana manokana momba ny Rosia. Ny Praiministra Polonais Donald Tusk dia nilaza fa i Rosia dia firenena efa niomana ary vonona ny hiady. Manana tombony lehibe i Rosia manoloana ny Eropa raha ny tontolo ara-tafika no jerena. Ankoatr'izay, ny vahoaka Rosianina ihany koa dia efa ela no nivolavolaina ho amin'ny fiatrihana ady. Izany no nambaran'ny Praiministra Polonais Donald Tusk nandritra ny lahateny nataony. Nandritra izany fotoana izany ny Praiministra Polonais dia nananti-tranitra fa tsy liana amin'ny nofinofy andresen'ny tafika Ukrainiana intsony i Varsovia. Na dia miezaka ny manamafy ny fanohanana ara-tafika ny Ukraina aza isika hoy izy dia sarotra ny eritreretana fandresena ho an'i Kiev. Na izany aza, resy lahatra izy fa ny faharesen'i Kiev mivantana dia midika avy hatrany ho fahampitehan'ny Eropa noho izany. Na tiana na tsy tiana dia voatery mampiseho ny tsy fahalemeny ao anatrihan'ny Rosia ireo firenena Eoropeanina ary tafiditra ao anatin'izany i Poloina. Manoloana izany rehetra izany dia ny fampitsaharana ady ao Ukraina no laharam-pahamehana voalohany ho an'ny Poloina fa tsy nieritreritra mitady hiady handresena ny Rosia. Tena tsy azo tanterahana izany hoy izy satria i Rosia dia efa niomana ary vonona ny hiady hatramin'ny farany. Ny ambasadeurany Aozoa Elia ihany koa dia efa nilaza mialoha fa tsy misy afaka ary tsy misy mahay miady an'i Rosia afa-tsy i Aozoa. Ny ministry ny fiarovana Allemagne Boris Pistorius araka ny fanairana izay nataony dia nilaza ity tompon'andraikitra ity fa amin'izao fotoana izao dia misy zana-bolana mpitsikilo Rosianina sy Sinoa manara-maso akaiky ny firenena Eoropeanina. Ny vohitra izany nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony nandritra ny fihaonam-be mahakasika ny tontolo anabakabaka izay notanterahana tao Berlin. I Rosia hoy izy dia mampiasa zana-bolana mpitsikilo miisa roa antsoina hoe le Olympe manara-maso akaiky ireo zana-bolana Intelsat ampiasain'ny tafika Allemagne. Ankoatra izay dia nanamafy izy fa zana-bolana ampolony maro no ampiasain'ny Rosia sy Chine. Manara-maso ireo teboka strategjika Eropa rehetra izay mangalatra ireo angon-drakitra sy tahirin-kevitra maro samihafa. No amafisin'ny ministra Pistorius fa ireo zana-bolana mpitsikilo ireo dia afaka manakorotana ireo zana-bolana Eoropeanina ihany koa ary Allemagne dia efa niaran'izany matetika.
Ho setrin'izany dia nanambara ny minisitra fa i Alemaina dia manomana teti-bola manodidina ny 5.30 miliara euro mandritra ny 5 taona ho avy mba hanamafisana ny fiarovana anabakabaka izy ireo ary ho fanavaozana ireo zana-bolana efa antitra. Izao fampitandremana izao dia natao noho ny fianjanany ara-jeopolitika momba ny fitaovam-piadiana eny amin'ny habakabaka izay mampifanolana ny Rosia sy ny tandrefany tato ho ato. Ny departementam-panjakana Amerikanina araka ny fanambarana nataon'ny filoha Donald Trump izay manome malalaka any Ukraine hitsifirana ireo lasibatra ao amin'ny faritany Rosia dia mampanantena fa hanome vaovao tsy tapaka ny Kiev mahakasika ireo toerana Rosiana izay ho lasibatry ny balafomanga Ukrainiana anisan'izany ireo foto-drafitrasa mahakasika ny angovo. Mihevitra ihany koa i Washington fa hanome an'i Kiev fitaovam-piadiana mahery vaika kokoa ahafahany mamelona lasibatra ao Rosia. Raha efa ela i Washington no nizara farany tantsaina tamin'i Kiev, ny vaovao notanteriny Wall Street Journal nanindry mafy kosa fa ho mora kokoa ho an'i Ukraine ny hamely ireo orinasa mpanadio solika Rosiana sy fantsona mpitatitra entona ary tompam-pamokarana herinaratra sy foto-drafitrasa hafa rehefa manome sary mifanaraka amin'izany Etazonia. Ankoatra izay dia mangataka amin'ny OTAN ihany koa ny solotenan'ny fitantanan'ny filoha Amerikanina Donald Trump mba hanome fanohanana mitovy amin'izany any Ukraine. Nanamafy moa ny filoha Donald Trump fa hanome feno any Ukraine ireo sary tsara tomombana avy amin'ny zana-bolana mba ahafahan'ny Ukraine mikendry ireo toerana ho tafiany. Izao fanapa-kevitra hanome vaovao fanampiny any Kiev izao dia noraisina taorian'ny fanambarana nataon'ny filoha Donald Trump fa afaka mamerina ireo faritany nogiazan'ny tafika Rosiana amin'izay i Ukraine. Malona ny fanambarana izay nataon'ny filoha Amerikana Donald Trump fa tigre de papier i Rosia dia nitondra valiteny mahakasika izay ny filoha Rosiana Vladimir Poutine. Raha tigre taratasy i Rosia dia mba inona kosa izany ny OTAN hoy izy nametra-panontaniana. Nandritra ny lahateny ny filoha Poutine dia niresaka momba ny fandrosoan'ny tafika Rosiana eo amin'ny laharana voalohany amin'izao fotoana izao. Niresaka mahakasika ny andraikitry ny OTAN ihany koa izy. Tao anatin'izany dia nohazavainy ny fahasamihafana misy eo amin'ny ministeran'ny fiarovana ao Rosia sy ny hevitry ny hoe ministeran'ny ady any Etazonia ary nanantitrantitra izy fa ny tanjon'ny Rosia dia ny fampanjakana ny fiarovana fa tsy ny fanaovana herisetra. Mahakasika ny ady ao Ukraine dia nanindry mafy ny filoha fa voafehin'ny tafika Rosiana tanteraka ny faritan'ny Kharkiv, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia ary Kherson ary voafehy ihany koa izy ny hetsika strategjika na dia eo aza ny fifandonana amin'ny vondrona OTAN. Izany no nambarany nandritra ny Valdai Discussion Club sehatra ho an'ny Moscou manazava ny fomba fijeriny izao tontolo izao sy ny fomba fiasany amin'ny politika ivelany manoloana ny disadisa maneran-tany. Farany dia nitondra fanankanana mafy any Etazonia ny filoha nambarany fa mividy uranium Rosiana mahery ny $2 isan-taona amin'ny Rosia i Etazonia kanefa dia manakana ireo firenena hafa tsy hividy solika amin'ny Moscou. Ny firenena manao tahaka izany hoy izy no tena tigre de papier. Ny adiny drone sy ny fidirana antsokosoko any amin'ny habakabaka Eropeana mbola tsy miravina dia efa nitondra olana hafa ho an'ny Eropa ny fandehanan'ny samborakay na ny flotte fantôme Rosiana mitety fari-dranomasina maro. 420 sy 200 metatra ny halavan'ny sambo Rosiana borakay. Mamerimberina ny Eropeana fa tsy manana lalana hitatitra solitany izy ary tsy afaka manangona solitany any amin'ny firenena tsy ny angalana entana. Anisan'izany i Inde. Nefa tsy izany no seho fa notetezon'ny borakay avokoa i Djibouti, Gabon, Hong Kong, Saint Kitts et Nevis, Liberia, ny Nosy Marshall sy Mongolia. Ny asabotsy teo ny voasambitry ny miaramila komando avy amin'ny tafika an-dranomasina frantsay ilay sambo Rosiana borakay. Sambo mpitatitra solitany izy io ka ayahiana fa mandefa drone izay nanidina tao Danemark.
Miteraka haresabe ny fandalovan'io sambo rosianina io tao amin'ny faritra-dranomasina frantsay. Ny takatsy ny Eoropeanina avy hatrany ny fihetsiky Rosia raha vao nandefa n'ity sambo flotte fantôme ity izy. Hevitra iray ialan'ny Rosia ny sazy nomen'ny Eoropeanina azy mikasika ny fitateran'ny solitany ny fandalovan'ity sambo ity. Na i Rosia mihitsy no efa te hilady amin'ny alalan'ny fitsikilovana sy ny tsindry atao amin'ny habakabaka ireo firenena Eoropeanina. Ny tanjon'ny Eoropeanina ny anapaka ny fidiram-bolan'ny Rosia izay hamatsiny ny ady ao Ukraine. Ka ny fanamafisana ny tsindry atao amin'ny flotte fantôme no lalana iray ahatanteraka izany, hoy Emmanuel Macron tao Copenhague omaly. Raha ny zava-misy no jerena dia tsy miraharaha ny sazy nomen'ny Eoropeanina azy i Rosia, tateriny ny solitany. Teteziny firenena afaka manome solitany azy. Efa tezitra sy mampiakapeo ny Eoropeanina fa tsy tokony andika ny lalàna iraisam-pirenena mikasika ny fanitsakitsahany ny faritra-dranomasina ny firenena sasany i Rosia, fa vao maika alefa ny sambo flotte fantôme. Jerim-potsiny ny zavatra ataon'ny Rosia satria tsy misy mahay miady aminy, araka ny fampianarana nentsiny ambassadeur-ny Aojoa teto amin'ny RTV HFF. Nampangain'i Vladimir Poutine filoha Rosianina fa asa fandrobanana piraterie nataon'i France ny nanakanana ny sambo borakay izay nosamboriny miaramila frantsay tamin'ny sabotsy. Nilaza i Vladimir Poutine fa fankasiahana atao amin'ny Rosia ny fihetsiky Frantsa. Efa mandalo olana ara-politika saribahana ao anatin'ny firenena ny mpitondra frantsay dia mitady hevitra hamily velina ny sain'ny vahoakany. Noho izany dia manao izay fomba hakasiahana ny firenen-kafa izy amin'izay mihetsika aingana zahay, hoy ny fanehoan-kevitra i Vladimir Poutine mikasika ny hitazonana ny sambo mpitatitra petrôly barokay. Erisetra na piraterie tsotra izao izany satria nandalo tamin'ny faritra-dranomasina tsy misy tompony ilay sambo nefa dia nosamborina tsy misy porofo. Hita miharihary fa zavatra hafa ny tadiavin'ireo frantsay ireo, fitaovam-piadiana ara-miaramila, drone na zavatra mitovitovy amin'izany. Nefa tsy nisy an'izany tao, hoy ny filoha Rosianina nandritra ny resadresaka nataony tao amin'ny fivoriana iray tao Sochi. Nitondra ny fanevany firenen-kafa ilay sambo mpitondra solitany, ka noho izany dia ekipazy iraisam-pirenena no tao anatiny. Ka tena tsy azoko mihitsy hoe inona ny idiran'ny Rosia amin'izany, hoy Vladimir Poutine. Ny filoha frantsay Emmanuel Macron kosa etsy andaniny dia nametraka fa nanao fanahiniana nandika ny lalàna i Rosia ka niantso ny Eoropeanina hanamafy ny sazy efa nomena azy. Taorian'ny Danemark, Poloina sy Romania dia nahitana drone tsy fanta-pehiviny nanidina teo ambony seranam-piaramanidina Munich tao Allemagne tamin'ny alina. Tamin'ny 7 ora sy 30 minitra alina no hitan'ny pôlisy Allemagne teo ambony faritry ny seranam-piaramanidina ny drone maromaro. Nakatona avy hatrany ny seranana natsahatra avokoa ny sidina saika hivoaka siditra, noraisina an-tanana ny mpandeha izay voaterina janona tsy navela nandeha. Ny sidina sasany saika hiditra tao Munich dia navily lalana nakany Frankfurt, Nuremberg, Stuttgart sy ny tany Vienne. Tsy nahita hevitra hamantarana an'ireo drone ny sidina teo ambony seranam-piaramanidina Munich mihitsy ny pôlisy. Efa nandefa helikoptera izy ireo hamantatra ny isany sy ny fiaviany fa tsy nahita ambokany. Efa te hanome baiko ny miaramila hitarika an'ireo drone ireo ny gouvernement Allemagne fa tsy za. Ny tarahina avy hatrany tamin'ny vondrona Eoropeana i Allemagne mikasika an'ireo drone manelingelina ireo. Efa nivory tao Danemark ny firenena 17 kambana nandinika ny fidiran'ny drone matetika amin'ny habakabaka ny vondrona Eoropeana. Hevitra hitan'izy ireo fa mety ny hametrahana rindrina mpiaro drone fa mbola tsy tafapetraka hatramin'izao. Manoloana ny fivoaran'ny ady moderna amin'izao fotoana izao dia mitana anjara toerana lehibe ho anivon'ny tafika ny fampiasana ny drone izay heverina fa mahomby kokoa ary mampiena be dia be ny tontolon'ny fandaniana. Manoloana izany ary ny ministeran'ny ady Amerikanina dia nanambara fa ahena ny famokaran'izy ireo ny angidy-by Apache AH-64E noho ny fanjakazakany drone eo amin'ny sehatry ny ady moderna ankehitriny.
Rehefa nandinika tsara ny fahaiza-manao ny drone amin'ny fanatanterahana ny ady ao Ukraine, ny département-ny ady Amerikanina dia nanome baiko mahakasika ny ampihenahana ireo fitaovam-piadiana azo soloina drone, isan'izany ny Angidy B Apache. Araka ny filazan'ny Aviation Week, noho ny fanjakazakany drone eo amin'izay sehatry ny ady moderna izay, dia maro amin'ireo Angidy B no natsahatra tanteraka tamin'ny asany toy ny Apache AH-64D. Noho izany, ho fiatrihana ny rivo-baovao mitsoka eo amin'ny tontolon'ny ady moderna dia lahara-pahamehana ho an'ny Pentagone ny famokarana drone mandritra ity taona 2024 sy ny taona 2024 avy, hoy ny fanambarana izay navoakan'ny ministeran'ny ady Amerikanina. Nisy tompon'andraikitra ambony iray teo anivon'ny tafika Israelianina nanazava tamin'ny gazety Maariva fa manaraka akaiky ny fivoaran'ny toedrarà ao Moyen-Orient sy ao Iran ny tafika Israelianina ary manomana fanafiana ara-miaramila maromaro. Nampitandrina ity tompon'andraikitra avy eo anivon'ny Tsahala ity fa efa miomana amin'ny sary maromaro i Jerosalema. Anisan'izany ny mety sy ny fanafiana any Iran, na dia mbola manohy ny asany mametraka ny filaminana any amin'ny faritra maro aza ny fanjakana Hebreo. Iray amin'ny fanafiana mety ataon'i Israel ny fanafiana indray any Iran raha toa ka efa nahazo daroka mafy i Teheran ary tsy nahatohitra ny tanjaky ny Israelianina ho hiatrany ity manam-boninahitra Hebreo ity. Mikasika ny fampitsorana ny takalonaina mbola eo am-pelatanan'ny Israel indray dia laza izy fa efa manao izay fomba rehetra hitsaran'ny ady Israel. Efa mikasa ny hamerenan'ny takalonaina 740 ary efa mandinika ny fifanarahana ara-tafika amaly ny fepetra araka ny apetraky Israel. Fa tsy nanaiky lembenana amin'izany fanambarana izany zareo Iranianina. Namaly tao amin'ny fahita lavi-panjakana Iranianina ny mpitaritafika Mohsen Rezaie fa tsy matahotra ny Israelianina sy ny États-Unis Iran. Nampitandrina ity manam-boninahitra Iranianina ity fa amaly aritra ao anatin'ny ady Iran raha manafika manaraka eo Israel. Ary ho lavina avokoa izay fitadiavana marimaritra iraisana hamelana ny Israel hiomana amin'ny ady na hanamafy ny fiarovan-tenany. Tena tezitra mafy i Mohsen Rezaei, mpitaritafika Iranianina, ka nilaza fa raha manafika amin'izao Israel dia hoetsehany daholo ny hery rehetra ananany Iran ary vonona marana ny ady hatramin'ny faratapony izy ireo. Nisehoana horohorontany mirefy 5 faingo iray tao amin'ny tanànan'ny Ardestan, Ispahan tao Iran ny alakamisy misasak'alina. Tsapan'ny-ponina tao Ardestan ny fihetsehan-tany tamin'ny alina, mbola tsy nampahafantarina ny alaliny ny aingan'ilay fihetsehana. Tsy nisy fahasimban-javatra satria araka ny tombana dia tsy lalina loatra ny fohibeny, ka izay nilazana fa maivamaivana ilay fihetsehana. Naheno an'ilay fihetsehantany ihany koa zareo tao amin'ny tanànan'ny Zavare, mbola tao Ispahan, Teheran ihany. Mirefy 5 faingo 3 ny tanjany ary 10 kilometatra ny alaliny. Ny azo ambara dia nietsika ny tany tao Iran tamin'ny alina ka tanàna maro tao Teheran naheno izany. Mahazo vahana amin'izao fotoana izao manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia ny fikirakirana ireo firenendehibe ny terre rare na ireo karazana vato azo avadika ho ankora fototra ampiasaina eo amin'ny sehatry ny teknôlôjia moderna. Manoloana izany, tena nao fifanarahanam-piara-miasa i Chine sy Indonésia ho fanamafisana ny hazakazaka eo amin'ity sehatra iray ity. Araka ny fantatra moa dia karazana metaly miisa 17 amin'izao fotoana izao no tena ifampitadavan'ireo firenendehibe mahakasika izay terre rare izay. Noho izy ireo tena ilaina amin'ny famokarana ireo teknôlôjia moderna toy ny finday, ny fiara mandeha amin'ny herinaratra, ny bateria ary indrindra ilaina eo anivon'ny famokarana fitaovam-piadiana mahery vaika ihany koa. Manoloana izay fiara-miasa amin'ny Chine sy Indonésia izay dia firenena maro eo anivon'ny vondrona Eoropeana ihany koa amin'izao fotoana izao no manatanteraka fifanarahan-piara-miasa momba ity sehatra ity.
Toa ny Angleterre sy Danemark izay miroso amin'ny fitrandrahana terrary ao amin'ny nosy Groenland. Izany rehetra izany dia mampiseho fa lasa sehatra hifaninanana tokoa amin'izao fotoana izao ny mahakasika ny fitrandrahana terrary, indrindra fa ny fanjakazakany Chine eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mahakasika ireo akora. Ka nahatonga ireo firenena tandrefana mihazakazaka ihany koa mahakasika ny fifehezana ny terrary. Tsara moa ny manamarika fa i Chine amin'izao fotoana izao no any firenena tokana mamatsy ny 10 isan-jato ny terrary eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Mahakasika ny fifankalozana ara-barotra i Inde sy Chine dia nifanaiky hanohy indray ny fisokafan'ny sidina ara-barotra mivantana amin'ny faran'ny volana Oktobra 2024. Hoy ny ministry ny raharaham-bahiny avy amin'ny firenena rotonda. Ity nodringana voalohany no raisin'izy ireo rehefa niato ny sidina tamin'ny fiandohan'ny taona 2024 nandritra ny fiatrehana ny valanaretina COVID-19. Ny fanapahan-kevitra dia noraisina tao aorian'ny fihaonan'ny Praiministra Narendra Modi sy ny filoha Sinoa Xi Jinping nandritra ny fihaonan'ny fikambanana fiaraha-miasa Shanghai. Talohan'izay dia efa nisy ny fifanakaloza-kevitra ara-teknika nandritra ny volana maromaro teo amin'ny manam-pahefana sivily ao amin'ny firenena rotonda. Nilaza noho izany ny tompon'andraikitra fa hanamafy ny fifandraisana ara-toe-karena indray ny firenena rotonda ary izao fanapahan-kevitra izao dia hinoana fa hanala ireo fahasahiranana nandritra ny fampiantona ny sidina. Samy manamafy ny tandrify azy avokoa amin'ny fiarovana ara-tafika ny firenena rehetra izay afaka miaraka sy mivondrona dia manao fifanaraha-piara-miasa avy hatrany. Nanambara ny Praiministra James Marap ao Papouasia Nouvelle-Guinée, firenena iray ao amin'ny kontinanta Oseania, fa nankatsoavana ny fifanarahana ara-tafika niarahany tamin'ny Australia. Voalaza ao anatin'ny fifanarahana ara-tafika io fa hanafika avy hatrany i Papouasie Nouvelle-Guinée sy Australia raha misy trangana fanafiana eo amin'ny tanin'izy ireo. Mahamailo azy ireo ny fandrahoana ny Chine hanitatra ny herin'ny ara-piarovana any amin'ny faritsy Pasifika. Mbola ao anatin'ny fifanarahana ara-tafika io hatrany dia andefa miaramila iray alina hiditra ao amin'ny tafika Australiana i Papouasie Nouvelle-Guinée. Efa hatramin'ny ela no nifamatotra ara-tantara ny firenena rotonda ka vao maika hamafisina izany hoy ny Praiministra James Marap. Ny fanaova-tsinisy sisa no andrasana dia manan-kera avy hatrany ny fifanarahana ara-tafika eo amin'ny Papouasie Nouvelle-Guinée sy Australie. Misy malagasy milalao ao amin'ny fifaninana baolina kitra Europeana Europa League. Milalao amin'ny ekipan'ny Swiss Young Boys i Ryan Ravilson, kapten'ny ekipam-pirenena Madagasikara Barea. Niaona tamin'ny ekipa Steaua Bukarest avy any Romania izy ireo omaly ka nandresy tamin'ny isa 2-0 iray. Tombo-toerany Ryan Ravilson omaly ary nilalao nandritra ny 70 minitra. Manomboka mamiratra amin'ny fifaninana Europeana ny Malagasy amin'izao fotoana izao. Nampiakatra ny atezera ny Venezuela hatrany amin'ny fahitana ny sidina ataon'ny fiaramanidina F-35 Amerikanina manidina eo ambony habakabakany. Ny antson'ny sekretera Amerikanina misahana ny fiarovana ny governemanta venezuelanina mba hampitsahatra ny etraketraka ataony sy ny fihetsika mahakasika ataony. Miditra tsy mihera amin'ny faritra n'habakabaky Venezuela ilay fiaramanidina mpiady Amerikanina no sady manao fandrahonana ara-miaramila ary manelingelina ny filaminan'ny firenena. Nilaza omaly ny ministry ny fiarovana venezueliana ny général Vladimir Patrino fa farafahakeliny fiaramanidina F-35 dimy no hitan'izy ireo nanidina teo amin'ny habakabaka izay sokajin'ny Venezuela avy hatrany fa fanjakazakana ataon'ny Amerikanina.
Ataonay fantatrareo tsara hoe ity ministra venezueliana ity mantsy ny amerikanina fa tsy mihotsina amin'izay fampitahorana ataonareo ny vahoaka venezueliana. Fa tsekenay ny fandrahoana nataon'ny gouvernement amerikanina amin'ny vahoaka venezueliana izay mila filaminana, mila miasa sy miaina finaritra. Fa hatramin'izao dia tsy asian'ny États-Unis resaka ny fampitandremana nataon'ny Venezuela mikasika ireo fiaramanidina F-35 maniditsidina any amin'ny faritanin'ireo. Nihetsika ny tany tao Santiago del Estero, Argentine, omaly alakamisy. Nirefy 5-valo tamin'ny mahadrefy ny tanjak'ilay fihetsehana ary nanana lalina 780 kilometatra araka ny fampahafantarana avy amin'ny GFZ. Ny fanandrify tamin'ilay fihetsehana tao Iran ity horohorontany nitranga tao Argentina ity satria tao anatin'ny adiny roa dia horohorontany anankitelo no niseho dia tao Iran, Argentine ary Philippines. Efa mifono volkano sy ny horohorontany fa ny tanjaka sy ny hery no tsy mitovy. Ao ny mbola malefadefaka, ao ny efa mamely mafy fa ny tsikaritra dia mitombo isatrany ny fihetsehana hita maneran-tany. Nandrenesana horohorontany tamin'ny mahadrefy 4.4 tao Fukushima, Japon, androany zoma tamin'ny 3 ora sy 19 minitra ora tao an-toerana. Tao amin'ny 80 kilometatra ny alaliny ka araka ny vaovao voaray dia tsy natahorana ny fihetsehan'ny tsunami tany amin'ny faritra nampetsika azy. No amafisina ny fanentanana ny mponina mba hiaro tena trano raha misy horohorontany, indrindra fa rehefa mafy ny tanjana. Ny fepetra voalohany tokony ho raisina dia ny famonjena toerana avo rehefa misy tsunami. Atahorana ihany koa ny isiany loza hafa rehefa horohorontany. Anisan'ireny ny firehetana vokatry ny fanadinoana namono ny gasy tao an-tokantrano na vokatry ny tsy nanapahana ny jiro. Goavana ny fahavoazana tao Vietnam vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Bualoy. Olona 150 no maty, 440 tsy tapoboka, 480 naratra mafy. Ary tombanana ho $700 ny teti-bidin'ny zavatra simy. Rava ny tanàna, tapatapaka ny hazo, tondraka ny rano. Mafy ny fandalovan'ny rivo-doza Bualoy tao amin'ny tanàna rehetra. Efa mihetsika manarona ny simba ny fitondram-panjakana Vietnamianina. Nandefa iraka hanokatra ny lalana ny anjeran'ny azo ny manam-pahefana ao an-toerana. Nosokafana ihany koa ny vonjy-taitra amin'ireo sampandrara maro samihafa hanampy ny vahoaka traboiny. Nankatoavy ny Praiminisitra Vietnamianina Van Minh Chin omaly ny fanomezana fanampiana mitetina $7.5 ho an'ny tanàna tena voamafy. Nisehoana horohorontany mirefy 5.8 tao Turkia omaly. Vokany dia rava ny trano avo be tao amin'ity tanàna anisan'ny goavana ao Eropa ity. Ny hororo ny mponina tao Istanbul ka lasa nandositra teny amin'ny arabe avokoa. Miisa 12 tapitrisa ny mponina ao Istanbul ka tena nanaitra azy ireo ny fiavian'ilay horohorontany omaly arivo. Mbola namela takaitra ihany koa satria vao tamin'ny 13 i Turkia no lalaovan'ny horohorontany nahafatesana olona 505 alina. Omaly tolakandro tamin'ny 2 ora sy 5:15 minitra no nisehony loza tao amin'ny ranomasin'ny Marmara ao atsimo atsinanan'ny Istanbul. Ao amin'io tanàna io ihany koa dia misy ny fivakisana lehibe ao ambanin'ny tany, efatra amin'izay ka miteraka risika lehibe ho an'ny tanàna amin'ny fiotsahan'ny tany. Tamin'ny volana avril dia olona maherin'ny 50 no naratra rehefa nitsambikina avy tao amin'ny trano izy ireo taorian'ny horohorontany refy 4.2 tamin'ny Margif Richter tao Istanbul. Iray amin'ireo horohorontany mahery indrindra tao an-tanàna izany tao anatin'ny taona vitsivitsy. Nandrenesana horohorontany mirefy 5.4 amin'ny Margif Richter tao Papouasie andrefana Indonezia hoy ny foibe Allemand momba ny fikarohana ny siansa momba ny tany na ny GFZ. Androany zoma maraina no nisehony izany ka nandre izany avokoa ny tanàna manodidina. Matetika nihetsika ny tany tao amin'ny faritra Azia tato ho ato, ny sasany misy firenena lalovany mbetsaka ao anatin'ny andro iray. Tafio-drivotra mahery vaika miaraka amin'ny orana sy avandra vaventy no namely ny tanànan'ny Queensland any Australia.
Noho ny amafin'ny fitsokan-drivotra sy ny filatsaky ny avandra dia maro ny orinasa sy ny kompania fiantsoana no sima. Omaly atoandro dia tena nafana ny andro, nibalika tsara ny masoandro, zara raha nisy rahona teny amin'ny lanitra ary maivamaivana ihany koa ny fitsokan-drivotra teny an-dranomasina. Mbola niasa avokoa ny mpiasan'ny orinasa, niasa ny teny an-tsaha ny mpamboly, nizotra tsara ny asa aman-draharaha. Fa na izany aza dia efa somary nampiahy ny mpamantatra ny toetr'andro ny zava-misy satria nafana be ny andro nefa nisy maripana mangatsiaka eny amin'ny habakabaka, nampiomana ny faritra rehetra fa tsy azo ialana ny oram-baratra. Ny sary nalaina tamin'ny zana-bolana dia nampiseho rahona ny tangorona teny amin'ny atmosfera ny maraina. Teny amin'ny 500 metatra no nahitana ny rahona io ny maraina fa tampoka teo dia lasa tafakatra tany amin'ny 1 metatra. Rehefa tamin'ny 12 ora sy 4:30 minitra atoandro dia nisy tselatra anankiroa ny revitra tany amin'ny 220 kilometatra andrefan'ny Chelders ka 1 minitra taorian'izay dia nianakaiky ny tany ny fipoakan'ilay tselatra. 10 minitra taorian'izay dia nisy tselatra anankiray nipoaka tany amin'ny 5:20 kilometatra nialan'ny Chelders. Afaka 10 minitra dia nandrakotra ny tanàna iray manontolo ny Orambe sy ny Varatra tampoka. Tsy dia mafy loatra ny fandrenesana ny Kotro-baratra. Raha tamin'ny 2 ora sy 15 minitra atoandro dia avandra mirefy 2 centimetatra no hita tany Chelders. Minitra vitsy taorian'izay ny birao-misahana ny toetr'andro dia namoaka ny fampitandremana voalohany momba ny tafio-drivotra niaraka tamin'ny avandra vaventy sy rivotra mahery ho an'ny faritra sasany any Wildby sy Burnett. Izany hoe efa 10 minitra taorian'ny fampitandremana voalohany momba ny fisian'ny tselatra. Rehefa avy nandalo tao Chelders ny sary tamin'ny zana-bolana dia nampiseho fa nizara ho lasa supercellule roa ny tafio-drivotra. Ranoray amin'izy ireo manohy ny lalan'ny tafiotra teo aloha miantsinanana. Ilay selula any atsimo indray dia niankandrefana kokoa ka namorona supercellule mampidi-doza izay mihetsika mankany ankavanana. Izy io dia tsy inona fa tafio-drivotra mihodina izay miala mankany amin'ny ilany havanan'ny fitsokan-drivotra lehibe any amin'ny atmosfera. Fa ny vokatr'izany dia niteraka avandra vaventy 10 hatramin'ny 4 centimetatra tao Mariborof. Hita tany amin'ny tanàna maro ny avandra vaventy. Andiana ovy marobe no tazana na nitsidina teny ambonin'ny volcan mirehatra tamin'ity herinandro ity tao Meksika. Ny fahitana izany dia nahatonga ny manam-pahaizana mihevitra fa ny volcan dia vavahady fidiran'ny extraterrestre mankany amin'ny planeta hafa. Izany hoe lalana fivezivezen'ny extraterrestre mankany amin'ny espasy ny volcan. Tamin'ny alalan'ny webcam natosika tany amin'ny volcan Popocatépetl no nazahoana ireo sary ireo ka nahitana zavatra marobe manjelanjelatra manakaiky ny volcan ao Meksika tamin'ny alatsinainy. Naharitra 30 minitra ny horonan-tsary nalaina tamin'ny webcam ka tamin'izany no nahitana ovni efa ampolony misy hazavana madinika maniditsidina sy mipitipitika toy ny taikintana mitsorika kanefa amin'io fotoana io dia mirehatra afo ilay volcan. Efa malaza ity toerana fisehoana ovni ao Meksika ity ka tamin'ny alalan'ny zavatra hitan'ny mpikaroka teo no nanatsoahana izy ireo petra-kevitra maro mikasika ny zavatra hafahafa manidina ao anatin'ny volcan sy ny manodidina azy. Ao ny misy miezaka mamilivily ny marina mikasika ny zavatra hitany, vavolombelona nanatro maso ny fahitanandreo ovni manidina eo ambony volcan ireo. Ao ny nanatsatso fa bibikely teo amin'ny fitaovana fakan-tsary fotsiny ireo hazavana hafahafa ireo. Ny hafa kosa nanantitrantitra fa hita manidina ao ambadiky ny rahona, setroka avoakan'ny volcan ireo zavatra ireo. Izany no manam-pirofo fa nafenina hatrany ny fisian'ireo extraterrestre miditra ao anatin'ilay volcan. Na izany aza i Alejandro Rojas, mpanolo-tsaina ao amin'ny Enigma Labs izay mandinika nitatitra momba ny trangana bakabaka tsy fantatra, dia tsy naharesy lahatra fa tena fahitana ovni tokoa ilay andiana hazavana. Satria nanamarika izy fa ny toetran'ny sary azo dia mahatonga izay rehetra alaina sary ho toa hafahafa daholo.
Ilay zavatra toa mihetsika haingana be dia mihetsika miadana kokoa raha ny tena izy. Noho izany, ny fiaramanidina, ny zana-bolana na zavatra hafa miditra amin'ny sehatry ny fahitana dia ho toa mandeha mafy be nefa tsy izany akory ny zava-misy, hoy Rojas tamin'ny Daily Mail. Malaza amin'ny fanaovana ody ratsy ny firenena afrikanina na ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe sorcellerie. Ny mahagaga anefa dia aty Afrika no ahitana fiangonana sy karazam-pivavahana betsaka. Fangaro ao anatin'io ny kristianina zandro, ny islamo, ny karazam-pivavahana toy ny hindou, bodista sy ny maro hafa. Ao koa ireo lazaina fa manaraka fomban-drazana, fa ireny rehetra ireny dia nampirongatra ny fanaovana ody. Eto Madagasikara izy dia ody gasy, fa any amin'ny firenen-kafa dia ody araka ny fombany avy. Tanjona iray ihany ao anatiny miaraka amin'ny fanaratsy. Ao Senegal no malaza fa firenena ahitana mpilalao ody betsaka indrindra eto Afrika. Amidy eny an-tsena ary malalaka tahaka ny fivarotana enta-madinika, ny fivarotana ody any an-toerana. Izay te misavy, te hazo vehivavy, te hamelo olona amin'ny fanahy ratsy sy izay rehetra faniriany dia mandeha eny an-tsena mividy ody. Malaza indrindra amin'ireny ny tsenan'ny Sandanga ao Dakar. Marihana anefa fa musulmana no maro anisy ao Senegal, fa tsy mahasakana ny olona tsy hanao ody izany, sady mankany amin'ny moské ny olona no mikirakira ody, tsy misy bedy mihitsy. Fa rehefa tena natao anefa ny fanadihadiana dia mbola any amin'ny laharana fahaenina amin'ny firenena mpilalao ody eto Afrika i Senegal, fa mbola misy ny ambony sy mahay milalao noho izy. Toy izany ny ao Côte d'Ivoire, Ghana, Égypte, Benin ary ny voalohany dia i Nigeria. Ireo no tena malaza. Samy lalao avokoa nefa ny firenen-kafa toa andry Ouganda, Tanzania, Kenya, Niger, Maroc, Mali ary tsy adino i Madagasikara. Anisan'ireo firenena enina matanjaka amin'ny fanaovana ody ratsy eto Afrika i Égypte. Izy no mahasan'ny fanandrina tamin'ny moské rehefa moka ny zanak'Israely i Dada Yahya. Ny ao Benin indray dia malaza ny vaudou, izany hoe ireo mpanao ody ratsy izay tena tsy miafina intsony fa miseho eny amin'ny fiainana andavanandro mihitsy. Ravahana toy ny firavaka eny amin'ny vatana ny ody ratsy. Misy amin'ireny vita amin'ny vakana, lohambiby toy ny lohan-tsokatra, lohana voay, ombiby sy ny akorandriaka. Fangatahan'ny olona fitahiana any amin'ny firenena mankasitraka azy ireo ody ratsy ireo. Ohatra amin'ireny ny fahitana rehefa misy lalao baolina kitra iraisam-pirenena dia tonga manoko skidy eny amin'ny tribuna fijerena baolina ny omby asy manohana ny ekipany mba tsy ho resy. Very ny olona, tena voafitaka ny olona, sofa efa tonga any Afrika ny fampianarany ahosoa ho fahazavana ho an'ny Afrikanina. Efa misy ihany koa ny fiangonany ahosoa ao Togo sy any Comore amin'izao fotoana izao. Fa tena maizina tanteraka ny olombelona noho ny fangejana mahazo azy ireo amin'ity ody ratsy ity sy ny famitana nataon'ny mpitondra fivavahana. Tsy nahavan'ny olana olombelona hatramin'izay ny fisian'ireo fiangonana sandoka tao amin'ny firenena Afrikanina satria tsy ny fanafahana amin'ny fahotana no torian'izy ireo fa vao maika manome vahana ny aizina mamono ny fanahin'olona. Sofa teo ianao ambasadeur-ny Ahosoazy aty Aila ho fanazavana amin'izao tontolo izao, saotra anao nisy. Efa tsy tantara noforoana intsony na horonan-tsary science fiction fa zava-misy tena marina no iainana ao Shanghai any Chine. Efa mifamezivezy ao amin'ny lany Shanghai ny fiarakodia manidina na ny véhicule électrique à décollage vertical amin'izao taona 2024 izao. Mivoatra izao tontolo izao eo amin'ny lafin'ny teknôlôjia ary atahorana nitsaka ny sehatra rehetra izany fandrosoana izany. Mamakivaky ny gratte-ciel ao Shanghai ny fiarakodia manidina, izy ireo no hanoro fitaovam-pitaterana ao Chine atsoatsy. Tao anatin'ny roa taona monja dia vita ny Chine no nanova ny nofinofy ho zavatra tena iainana ka nahavita ny taxi aérienne ny taxi manidina.
Lasa aloha i Chine raha mitahy firenendehibe hafa tamin'ny fahavitana ireto fiarakodia manidina ireto. Ny tsiambaratelo nahavitany an'izany dia tamin'ny alalan'ny fampiasana bateria matanjaka 500 kilowatts isaky ny lanja iray kilao. Io bateria matanjaka io no mamahana an'ity fiarakodia manidina ity mandritra ny 400 kilometatra tsy mila vahanana. Izany hoe raha raisina ohatra dia efa vitan'ity fiarakodia manidina ity ny halavira ny eo anelanela New York sy Washington. Iray amin'ireny fiarakodia manidina ireny ny Luhang 216S. Afaka mitondra olona roa izy ary afaka mitondra olona makany amin'ny halavirana 30 kilometatra. Ary 10 minitra fotsiny ny fe-potoana hamahanana azy dia voky ny bateria. Misy ihany koa ny fiarakodia manidina natao anaty entana fotsiny mahazaka entana 500 kilao makany amin'ny faritra be tendrombohitra tsy azon'ny fiarakodia andehanana. Fandresena lehibe ho an'ny Chine ny fahavitany an'ireto fiarakodia ireto raha mitaha amin'ny firenena tandrefana. Raha mbola eo andalam-panaovana fikarohana sy fanandramana ny fiarakodia manidina izay noforoan'ny Etazonia, i Chine kosa efa afa-pahasahiranana amin'ny olan'ny fifamoivoizana fa efa manidina ny fiarakodia any aminy. Ny ambasadorany aozoazy Ady Hailiany no nampianatra mikasika ny hisian'ny fiarakodia manidina efa tamin'ny taona 3 sy 4 arivo. Tsy nisy na dia iray aza ny laza ny hisian'izany fa ny fampianarany aozoa irery ihany no efa nampavantatra fa hisy izany. Tanteraka izany ankehitriny ary tena iainan'ny olombelona. Ny fahatongavany eto Madagasikara indray sisa no andrasana nefa mety tsy hahatratra an'izany ianao noho ny tsy finoanao fa ny tokony ho hitanao kosa dia efa publicité. RTV HFF nanolotra ho anao teo ny vaovao maneran-tany. Faly miarabantsika rehetanay tonga eto amin'ny fotoanatsika izay asotsika miroso amin'ny fampianarana teniteny Dada Iavasy Osoazana. Lalana fahaenina ambin'ny folo amin'ny fampianarana moa iarahantsika indray ny amin'ny teny ity ka ny lohan'izany dia izao indraintsika hiarivavaka ametraka ny teny rehetra eo am-pela tanan'i Dada Iavasy Osoa dia hiarivavaka antsika. Voninahitra ho anao Dada Malala Iava, ilay Andriamanitra Abrahama, ilay avo indrindra, ilay mipetraka eo amin'ny fahazavana tsy azo antonona, ianao ilay fahazavana lehibe. Tsara loatra ianao ilay namorona ny zavatra rehetrarehetra, nampamisy ny tsy misy ary mampafoana ny efa nisy indray. Tsy misy izay tsy hainao atao. Tonga indray ny fotoana izay andehana izao fampianarana izao izay avy any aminao, ho ampahafantarina amin'ny olona rehetra ny hatsaranao, ho ataio ny teny hitondra somina izay rehetra miaina, hitondra fahasoavana amin'ny izay rehetra mandre, mamalia vavaka mandrakariva ary mamalia ny antsoantsony Elia ny amin'ny hanavotanao ny olona mba hiverenany, mba hibebaka izay rehetra mandre ka ho sitrana. Voninahitra ho anao mandrakizay Dada Malala Iava, voninahitra ho anao mandrakariva dia taio koa ny teny ary hitondra soa an'izay rehetra miaino izao teny izao. Saotra betsaka Dada Malala Iava aho amin'ny anaranao Jehosoa no anaovako an'izao teny rehetra izao. Amen. Iza moa izy iny marika Matthieu 20.
koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra eo zany le hoe zany ny firenena rehetra atao mpianatra zany ianao ny dikan'izay dia manao batisa azy mba mianaran'ilay sy ny zanakary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina zehetra ny adiko anareo zany hoe rehefa avy ampianarina zany ny olo anankiray mandeha mampianatra zany taka n'izao ataony Elias zao dia vita zay fampianarana izay dia iny anao atao indray manao batisa an'ilay olona zay aresy lahatra ny fampianarana ianao ka zany hoe tsy azo atao batisa zany ny olona rehefa tsy nandrea zao fampianarana izao zay aloha zany lalàna voalohany zay satria ataona moa zany anao batisa olona tsy mahafantatra ny inona kosa tsy lozika re zany dia rehefa vita ny batisa dia mbola mitoy ihany io fampianarana io taka zao ataony Elias zao hoe mampianatra foana na iza zay vita batisa dia mbola mitoy foana ny fampianarana ka lalàna mihitsy zany lay batisa ny dikan'izay aloha dia rehefa resy lahatra ianao dia tsy maintsy atao batisa za tsy resaka tsony hoe ny fampianarana sy rehefa hainareo le fampianarana maresy lahatra anareo dia ny lalàna am'izay rehefa tianao zany no voasasa sy ho afaka ny fahotany ho lasa tsy mahay manota intsony ato amin'ny fanjakany Iosoa tahaka ny Elia dia tsy maintsy manao batisa am'izay ianao satria lalàna mihitsiny le eo amin'ny asan'ny apôstôly 22:16 hoe inona no mampisalasala anao mitsangana dia ntsony anarany dia aoka ianao atao batisa araka an'izay efa fampianarany Iosoa enao zay zany asan'ny apôstôly 22:16 asan'ny apôstôly 22:16 faketsika indray ilay teny ary ankehitriny inona no mampijanona anao mitsangana dia mintsony anarany ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka ny fahotanao izany hoe ny olona zany rehefa resy lahatra n'le fampianarana hitahaka anao zay mandresy menao io ka resy lahatra dia ny didy omenanao dia hoe mitsangana dia mintsony anarana hitanareo amin'izany fa important io anarana io zany ary valy teny omenan'le olo tsisy important zany anarana io fa rehefa mino fotsiny anao dia am'izay dia volona mpianatra anao an'izay fa ny teny eto ara dia hoe mintsony anarana fa zay miantso anarany avany ho vonjena araka ny zavatra efa nampianarana antsika moa zany ka asena mitsangana am'izay anao rehefa resy lahatra fa tsy mila mipetrapetraka ao an-trano na miandryandry fotoana na hoe aleoa iandry kely aleo tsy mahazo manao zany ianao fa rehefa resy lahatra ianao dia lalàna miteny am'izay mihitsy hoe mitsangana didy zany no menanao androany hoe mitsangana ianao fa aza mihanana ohatran'io ary rehefa mitsangana ho aiza miantso ny anarany ka rehefa miantso ny anarana anao zany dia anatona ny Iosoa am'izay iny ianao le makaty amin'ny fanjakany Iosoa manatona ny fiangonany Iosoa miantso ny tompona ndraikitra rehetrarehetra zay efa mety atelefona hitanao dia miantso anao hoe ho amin'ny fandehananao makaty ary tsy mila miantso koa ny tena marina fa hatra dia mamonjy ny fivoriana mamonjy ny fiangonany Iosoa dia ny toeram-pivoriana zany satria mitsangana ianao dia mintsony anarana ka aty amin'ny fanjakany Iosoa aty amin'ny fivoriana masina aty amin'ny fiangonany Iosoa no ahafahana miantso ny anarana ahafahanao miderana azy dia mitsangana ianao fa lalàna zany fa tsy mipetraka ao an-trano dia mandeha direkta makaty ianao amin'izay hevitra zay zany ny zatra voalaza lalàna ary aoka atao batisa ianao atao batisa atao amin'ny Iosoa fa tsy batisa ao amin'i Jesosy fa zay batisa nataonareo hatramin'izay nateza dia tsy tato amin'ny Iosoa mihitsiny tsy valabla iny tsisy dikany iny tsy misy heviny mihitsiny iny tahaka ny tsy miexiste iny ary vao miara loza iny batisa nataonao tao amin'i Jesosy iny na tamin'ny toeran-kafa nandehananao any loza satria tafianao mandra-pahafatinao iny satria ny Galatiana 3:27 dia miteny mihitsiny hoe na iza natao batisa atao amin'ny zay nanaovananao batisa zany dia mitafy an'iny ianao raha ny atao amin'ny Iosoa zao dia mitafy an'i Iosoa ny olona dia mitafy an'izay nataonao zany ianao dia Iosoa ilay ninonao dia mitafy an'i Iosoa ianao fa ny olona rehetra ao amin'i Jesosy kosa iny dia mitafy an'i Jesosy na mitafy an'i Jesoa nefa ny diainao tsara fa nampanotanao ane io tsy nahafaka anao tamin'ny fahotanana io Andriamanitra tsy izy nanimpenao any amin'ny elona io ary tsy miexiste akory ane io fa raha ny existe efa nampianariko tanareo efa nahafaka anareo tamin'ny fahotana fa tsisy afaka ny fahotana zany ny teny izy ka Andriamanitra tsy izy nitafianao ary mpiara-miasa amin'ny devoly iny satria maninona zay rehefa mampanota dia avy any amin'ny devoly ny dikan'izay eo fa kitsikara no tenin'Andriamanitra
iverentsika ty asan'ny apôstôly 28:16 ty vakitsika le hoe Galatiana 3:27 hoe tsy izy anie le batisa nataonao iny. Zany hoe ianao zany raha mipetraka ao anatin'iny dia mipetraka ao anatin'ny hoe fiarahana amin'ny devoly foana hatramin'ny farany. Galatiana 3:27 ka zay no maharatsy an'io batisanao hoe fafao aingana io, fa mitafy devoly ainga ianao amin'io nataonao io e, mpiara-miasa amin'ny devoly ainga io tafianao io e, fa satria zay mpanota dia avy any amin'ny devoly ka io nampanota anao. Andriamanitra nitaonanao anota foana hatramin'izay ary nampirisika anao lasa mpanota tsy mendrika. Avy any mihitsy ny dikan'izay izy mihitsy ange zany mampanota matona ny fantaon'ny fahotany ianao e. Ary zay mpanota dia avy any amin'ny devoly dia io fandeha tafianao zao. Le Andriamanitra tsy izy sady tsy n'existe akory tsy avy any amin'ny devoly, mpiara-miasa amin'ny devoly mihitsy izy. Galatiana 3:27 mbola meko anareo le teny dia zay mahatonga ana teny mandosira atao aingana fa tsy mety io toerana misy anao io. Batisa 8 mars 2026 io ny farany ho Madagasikara, tsisy batisa tsony eto. Galatiana 3:27 fa na iza ianareo no natao batisa tao amin'ny Yahosoa ohatrany dia mitafy any Yahosoa. Zany le izy eo. Fa raha natao batisa tao amin'ny Jesosy any ianao dia mitafy any Jesosy ianao. Iza zany le batisanao farany teo, fa iny foana ny tafianao. Ary tsy afaka io fitafiana io raha tsy manatona aty amin'ny Yahosoa miaraka amin'ny Elia ianao. Elia ary Elia no vao afaka manongotra an'io batisanao io dia io Jesosy na Jesosy tafianao io, fa tsy afaka eo zany ianao hatramin'ny farany e. Nefa ilay Jesosy nao dia mampanota anao dia mpiara-miasa amin'ny devoly ary avy any amin'ny devoly io. Jaona voalohany entako hoe ianao hoe dia mbola vita hipetraka amin'io batisanao ihany amin'izao sary mandeha zao. Jaona voalohany toko 7 andininy 9. Jaona voalohany 3:8